daholo ny zanak'Madagasikara rehetra de tantara kely indray no ampiseho anareo anio mahakasika ilay mpinamana be tsy mifankafohy. Nisy mpinamana menada tsy mifankafohy anarany rabosaka sy galakary. Izy menada reo de mpiray tanàna teo an-tanàna niaraka fahizay tamin'ny voateraka de tamin-drareo mbola nianatra ihany koa de mbola niaraka ihany koa. Noho ny tany amin'ny collège classe lehibe de tafaraka de niaraka niasa tamin'ny ambaratonga ambony. Avy eo izy tafidina fianarana de mbola niaraka niasa ihany tsy mifankafohy mihitsy. Nanapa-kevitra ary izy menada hoe ndao rangatsika mba handeha hanalazy kely mba hiala kely mivilona isika satria mba makaleo be mihitsy eto tanàna eto. Ndao rangahy raikitra zany e. De lasa izy menada zany nandeha nitaingina sambo izy de lasa nandeha nakany lavitra be nanao voyage. No tena mpivondrà nefa tena gaga fa tonga am'izay tadio be sy ny rehetrarehetra ny tsy ho drivotra rehetrarehetra de mivadika ny sambo vaky ny sambo very daholo fanana rehetrarehetra. Kanto nisy nahatsara anazy mba efa tena akaiky vody tanety izy de tafita ihany izy ndomano fanavitravitra teo ihany de vitsy namana velona mba tafita soma tsara zany izy tonga teo amin'ny tanàna izy de ka dezera be ty tanàna vatanany zareo ty de hoe le tety hoana zany nataontsika de aveo zany ndao tsika ary ezaka samy izara roa ny lalantsika de ivavaka ihany koa tsika de hoe ena re lasa kalakary nandeha nakany atsimo lasa ny anankiray nandeha nakany avaratra. Noho ny aveo nandeha nakany lasa le namana anankiray nandeha nakany avaratra nivavaka tsara taminazy mihitsy hoe mba hampio le namako anankiray indren'Andriamanitra mba hampio izy fa tena engany mba ho tody tsara ho tafita tsara ny zavatra rehetrarehetra izay kasainy izay ilainy rehetrarehetra mba tanterao tompo. De taorian'izay izy moa maty ny anoana rehetrarehetra de maty izy. De le kalakary namantary nangataka tamin'Andriamanitra de nomen'Andriamanitra anazy daholo sy zavatra nilainy rehetrarehetra. Mangataka amin'Andriamanitra izy zao omeo rano omeo trano omeo an'izao rehetrarehetra zao zako omeo vila ngeza be omeo mpanampy nangataka vady ihany koa izy de zay zavatra rehetra nangatahany de azony daholo. Noho ny aveo amin'izay izy nanana tsirom-panantenana hoe andeha hody any an-tanànako fa ity moa zany tanàna fandalovana fotsiny fa tsy afaka nijanona eto ahako. Tena angataka tamin'Andriamanitra izy mba mangataka aminao tompo mba omenao roplanina mba afaka mody any an-tanàna. De ito koa fa tonga teo ny eo ny roplanina izay nangatahany. Noho ny ampitsony iny amin'izay izy mivady sy le vehivavy le nome nangatahany tamin'Andriamanitra zany nangoronetana de hoe andeha amin'izay izy anankiroa. Kanjo amin'izay nefa fotoana hoe andehanany hiainga de nisy feo mibitsika tao anatiny teo andeha rery ve ianao? De teo izy zany voakaka hoe tsy mandeha rery ka zay nge manana vadiko e. De teo izy niteny anazy amin'izay le ray tao ambony hoe ianao ange tsy irery adinonao nga le namanao de ilozanao ve izy? De teo izy zany voataitra ay marina ka le namako fanakaiza izy. De eo zany Andriamanitra niteny taminazy hoe efa aty aminako le namanao zavatra anankiray ihany nangatahany namanao de ny hoe nanao ny anatanteraka zay sitraponao rehetrarehetra. Maty ny anohanana ny namanao de vavaka nangatahany de zay ihany. De efa aty aminako ny namanao fa sy mieritreritra intsony. De teo vao nandohalika nanenina le namany andray de tena adiniko tokoa le namako tena mifona aminao Andriamanitra. De efa tara loatra moa zany koa iny anazy natao. Na izany na tsy zany ara le namany zany efa maty. De izy tafody soma tsara tany amin'ny tanindrazany ihany niaraka tamin'le vadiny vaovao. Ka zay zareo ny fiainana ekena fa misy ihany ireo namana hoe mpinamana be tsy mifankafohy fa na izany na tsy zany ara zareo rehefa mba tafita ny tena de aza adiny ihany le namana mba eo ihany nisy ihany ange le namana tsy mifankafohy hatramin'izay. Ilaina ny tokantrano, ilaina ny zavatra rehetra, ilaina ny vola, ilaina ny zao rehetrarehetra zao fa mba le olona fampinana ny mata sy ny masaka de tokony mba hoe tsy fampisaraka zany mihitsy. Le namany tsara fanahy tena hoe azo itokisana satria tsy na izy tsy nisy afa-tsy nangataka zay ahasoany namany ary maty izy. Zay hoe de misaotra betsaka nareo nahatrika ny tantara kelintsika de misy lesona isaintsainantsika ihany koa le izy saotranareo manaraka video antsika ato anatin'ny YouTube sy ato amin'ny Facebook ihany koa. Misaotra betsaka nareo fa manaraka indray